LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Nivava. Tsy maintsy ravana ny tambazotra mpangalatra tany eto Madagasikara hoy ny filohan'ny repoblika androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonando nasionaly momba ny fananantany teny Ivato. Miisa 7 ny trangana fakana ankiriny voaray ny mpitandro ny filaminana kanefa tamin'ireo no voamarina fa fakana ankiriny. Miisa 10 kosa ireo voasambotra noho ny fitazomana zava-mahadomelina mahery vaika araka ny tatitra avy amin'ny Emonat. Laha ny tena anivon'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny fidiran'ny fanjakana ho isan'ny mpampiasa vola ao anatin'ny vondrona neo amin'ny fanatanterana ny tetika asa zahofoka ao Anosy-Bianal. Natao izany ho fanarahamaso sy ifandraisana anjaran'ny fanjakana amin'ny fitantanana ny fametrahana ny todi-drano mpamokatra herinaratra. Tsy mampiditra ponza ireo izay tsy navita fitsarana maramila ny eo anivon'ny fitalehavany fanompoam-pirenena sy fiandry. Fanahitana sy fikarakarana ny fitsarana miaramila no ataon'izy ireo araka ny fanazavana. Ireo manao osika amin'ny taratasy kosa no andraisana fepetra ary alefa avy hatrany eny anivon'ny fitsarana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, maro ny fepetra napetraka entin'ny misoroka ny fianaky ny valanaretina Covid-19 any Shanghai. Ny any an-toerana izay manomboka miala amin'ny fihibohana tao aorian'ny fianaky ny valanaretina Covid-19. Ary avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Migadona ny amvalora misaotra ny ohatrany ny safidy ny fahitalavitra kolo amin'izao oro zao aterina ny araba tombo klasy tombo vavy asaiko ampanajana ihany koa ianao anaraka ny atsipiriam-bavao hatramin'ny farany izany ho kafatsika izany tsy maintsy ravana ny tambazotra mpangalatra tany eto Madagasikara hoy ny filohan'ny repoblika androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonando nasionaly ny fananantany teny Ivato ny maraina teo ny tambazotra izay ahitana olombofidy tendry mpandrara sy mpitsara rano fanazavana. Mahakasikady tany avokoa ny 700 ny olana eny amin'ny fitsarana ka mampitaraina sy mampijaly ny ponina. Maro ny fitarainana voaray mahakasikady fananantany eto Madagasikara hoy ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonando nasionaly momba ny fananantany teny Ivato. Isaky ny manao fididiam-paritra iny fotsiny dia tsy misy toerana na dia iray azy tsy sininy zany fitarainana momba ny fananantany zany. Maro ny timana. Maro mihitsy ary mety amin'ny fauteuil roulant eo aminy koa rehefa makany amin'ny faritra hoe monsieur le président tapaka lalandra ity ray aman-dreninay ity satria dia nisy naka tsy aradrarana ny tany izay anay, ny tany izay any volenay, ny tany izay anajarianay. Betsaka malagasy tokoa mantsy no tsy mahay taratasy. Betsaka ny tambazotra ary misy ny tambazotra izay manao akeriny izay maka sy mibodo amin'ireny tany ny vahoaka tsotra ireny. Vahaolana azo tsapaitanana sy azo ampiarina avy hatrany no ilaina aoriany ity fikaonando ity. Isan'izany ny fanafoanana ny kolikoly sy ny fandravana ireo tambazotra mpakatanin'olona eny anivon'ny fitsarana. Misy olona io fotsiny ny asa ataony. Ary rehefa mandeha amin'ny tribunal miady tany dia tsy penalina ny mahazo an'ireny olona ireny. Fa mangalatra tany izy dia mitory eny amin'ny tribunal na voany zany ilay olona dia azo ny tany na izy miteny hoe verina amin'ny lito ny tany dia tsy migadra sy voasazy ireny olona ireny. Dia nangalatra ny tany tato izy, resy izy zany dia angalatra ny tany atsim-bay izy, angalatra ny tany atso. Zay le réseau. Ary io réseau io dia aleotsika tsy fanafina. Misy olom-bofidy ao anatin'io. Misy olom-botendry ao anatin'io. Misy mpandrara ao anatin'io. Misy mpitsara ao anatin'io. Nandritra ny filakevitry ny ministra ny 20 Mey lasa teo tsy ahivina no nandefa taratasy amin'ny tokony anamafisana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanatsarana ny fananantany eto Madagasikara tamin'ny ministra sy ireo tompony andraikitra voakasika izany ny filohan'ny repoblika. Zava-dehibe ny fisian'ny fikaonando tahaka izao hoy ireo mpiara-miombonantoka ara teknika sy arabola ary antenaina fa anova ny fomba fijery
mahakasika ny fananantany eto Madagasikara. Ce colloque est important pour l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Zava-dehibe ho an'ny mpiara-miombonantoka teknika sy arabola izay misehatra amin'ny fananantany sy ireo sehatra rehetra voakasika izany ity fikaonandoha ity. Zava-dehibe ny fahafahana misitraka sy maharitra ny tany ary tena ilaina. Araka izany, falezay mpiara-miombonantoka teknika sy arabola mahita ny fahavonona ny firenena iroso manoloana ny fisitrahana sy fanajana ny zon'ny malagasy ananantany. Ankasitrahana ihany koa satria tafiditra anatin'ny tsingana fitsinjaram-pahefana mahakasika ny tany izay tsy maintsy atao hahafahan'ny malagasy misitraka ny tany. La population malgache puisse avoir accès à la terre. Andrasana anatin'ny fikaonandoha nasionaly ho an'ny fananantany ity izay haritra 3 andro ny fiovana eo anivon'ny fananantany ka isitraka araka ny tokony ho izy ny zo amin'ny taniny malagasy ary ho foana mifanaraka amin'izany ny kolikoly ny kitrano an-trano eny anivon'ny fitsarana. Fa eny anivon'ny fitsarana no olana ka miteraka ny fahorian'ny vahoaka raha ny fananantany no resahana hoy ny teo anivon'ny antenimieram-pirenena ary tsy tokony ho amavan'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara zany. Nanamafy ankilan'izay ny SMM fa tsy ny fananganana ny tribunal spécial foncier no vahaolana amin'izay Gaëtan Andriatsilavo. Eo anivon'ny fitsarana no olana ka miteraka ny fahorian'ny malagasy eo amin'ny sehatry ny fananantany hoy ny solombavam-bahoaka lehibe ny komisiona momba ny fananantany eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Nanamafy ihany koa ity farany fa tsy tokony ho amavain'ny SMM na ny sendikany mpitsara eto Madagasikara ny fitarainan'ny vahoaka malagasy manoloana io fananantany io. Ny zava-misy na tiana na tsy tiana tsy adala daholo ireo vahoaka rehetra io, tsy adala daholo malala fa eo anivon'ny fitsarana aveko eo anivon'ny fitsarana raha ny 700 ny fitarainana 700 tonga eny anivon'ny antenimieram-pirenena tsy saika eny anivon'ny fitsarana. Izany hoe ny fitsarana miangatra, ny fitsarana mitanila ary eto dia mbola manazava ihany fa tsy tokony hamavan'ny SMM, tsy tokony hamavain'ny sendika mpitsara malagasy ny fitarainan'ny vahoaka. Iza mpiasa fobe fananantany amam-polo taonany fa tsy hoe rehefa nanao politika dia tsy teknisianina malala fa misy lesoka ny anivon'ny domaine dia tokony hatsapan'izany koa ny anivon'ny fitsarana misy lesoka eo anivon'ny fitsarana. Ny dingana arahana no mampitaraziko ny raharaha mahakasika ny fananantany eny anivon'ny fitsarana hoy kosa ny sendikany mpitsara eto Madagasikara manoloan'izany. Eo ihany koa ny tsy fahampiany isan'ny mpitsara ny SMM izay manamafy hatrany fa tsy vahaolana manoloan'izany ny fananganana fitsarana manokana momba ny fananantany. Tsy fananganana an'izany tribunal spécial foncier zany no vahaolana ary matoa zay nanaiky tonga eto hiatrika an'ity koloko ity dia hanolotra ny vahaolana hoe izay nge tsy manda hoe mitarazoko andaray ny fitsarany fa mipaikady apetraky ny lalàna sy ny fitsipy-dalàna ny eny mahatonga an'izany ary tsy avy amin'ny fitsarana irery ihany no antony fa io ny lalàna misy eo ary zay ny andrandrako ny tsirairay vao mba hikomprendre ny zavatra misy hoe ny procédure arahana mampitarazoko azy, mampitarazoko le raharaha. Eo ihany koa molo manamanana ny zavatra nyteneny madame SGD hoe tsy ampy anery isa lery tsara tsara ray miantsehatra olona 7 alina isa dia asa ngamba hoe tsy haiko no mena 2 taona ary ve zany vao tsara. Mienjandroa araka izany ny tady eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny sendikany mpitsara eto Madagasikara ary samy manana ny toa-kevitra entiny mahakasika ny olan'ny fananantany sy ny fitsarana eto amintsika. Andrasana manoloan'izany ny vahaolana arosy ny ankolafikery tsirairay avy aoriany izao fikaonandoha nasionaly momba ny fananantany izao. Ny solombavam-bahoaka sy ny SMM izay samy mandray anjara amin'izany avokoa ao anatiny 3 andro. Mba tsy tenenana hoe ady dia fifanandrina ny samingeza izay misy eo amin'ny antenimieram-pirenena sy ny SMM izay ka andrasany eo ny fivoarany fa mivoatra ihany koa ny raharaha fakanankeri misa 7 ny tranga fakanankeri voaray mpitandro ny filaminana ka ny 4 tamin'ireo no voamarina fa tena fakanankeri misa 10 kosa ireo olona voasambotra noho ny fitazonana zava-mahadomelona mahery vaika ka ny 2 teratany sinoa 2 afrikanina ary teratany malagasy ny 9 ka ny iray tamin'ireo mbola mamita sazy eny amponja ireo no fantatra nandritra ny fidinana ifotony nataony Emonata teto Andrenivohitra ho Gaëtan Andriatsilavo. Nandritra ny herinandro fotoana nampalaza ny fakanankeri teto Antananarivo Renivohitra miisa 7 ny tranga voarain'ny mpitandro filaminana ka ny 4 tamin'ireo no voamarina ho fakanankeriny. 7 zany zao no tonga tetỳ anivon'ny mpitandro filaminana amin'izay 7 zay 4
tena fantatra zany hoe tsy hay marina ny tena ny antony nangalany zareo an'le olona. Ny dimy kosa nefany a dia voamarina fa misy ditran'ankizy na nisy fitsoahana tokantrano noho ny antony izay manokana anazy tany. Manararoatra ny zava-misy ireo ankizy sy tanora raha ny fanazavana ka antony mahatonga azy ireo ilaza ho nisy nakankeriny raha nandao ny toeram-ponenany. Tsy tokony hisy manoloan'izany ny fanaparitana vaovao tsy marina, indrindra any anaty tamazotra-tserasera. Misy amin'izy ireny nefa zavatra tsy misy, zavatra tena tsy misy mihitsy fa iazahana voizina. Raha zay zany dia ampitandremana ny tsirairay avy. Ny vaovao mila ampitaina fa vaovao tena marina ary azo antoka no ampitaintsika. Raha misy mampiaya dia lazao mazava hoe mampiayala izy dia ampitao ampitandro filaminana fa tsy ampitaina amin'ny rehetrarehetra mba ahafana mijery hoe misy marina ny nala izy na tsy misy marina fa misy indraindray tsy fampiresahana eo anivon'ny tokantrano dia miteraka korotana eo anivon'ny fiarahamonina. Ka zay le hoe mila fandraisana andraikitra antsika tsirairay avy. Tsy manolana ireo pakankeriny, tsy mitaky vola. Araka izany, any amin'ny zava-matomelona no ipetrahany aya ary misy singa hitany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana mipetraka amin'ny vatan'ireo niarany fakanan-keriny. Rehefa natao ny fanadihadiana sy ny fidinana ifotony, taoriny fahazoana loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo, miisa folo ireo voasambotra teny amin'ny 67 hektara, ivandry sy mandro seza noho ny fitazonana ny zava-matomelona mahery vaika. Teratany sinoa ny 2, afrikanina ny 2 ary teratany malagasy ny 9 ka ny iray tamin'ireo mbola mamita sazy eny am-ponja. Ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fahazahoana ny olona mikirakiran'izany na ny mpivarotra na ny mpanjara na reo produit zany zay azonay ary mariana fa misy ifandrifiny ihany amin'ireo singa zay hitany tany amin'ny ministera amin'ny fahasalamana mipetraka amin'ireo mipetraka amin'ny vatan'ireo olona zay victime mareo toy ny cocaïne, ny amphétamine ary ny karazana opiacé na dérivé opium. Tsy aivina nidina ifotony teny Beoririka, Antanimena sy Anosy ireo lehibe ny fitandronan'ny filaminana rehetra omaly. Nandritra izany no napatevina izy ireo ny tsy maintsy hitondrana ny taratasy fahazon-dalana ho an'ireo fiara vitra fumé sy ny tsy tokony hijanonana amin'ny toerana mampiaya ny mpiaramonina. Tsy azo atao ary ho entitra ihany koa ny mpitandro filaminana amin'ireo akanjo vert armé ampiasain'ny olon-tsotra. Ankoatra ireo fepetra noraisina toy ny fampitomboana isa ny mpitandro filaminana amin'ireo faritra atahorana, noraisin'ny polisy an-tanana ihany koa ny caméra de surveillance ahafana manampy amin'ny fanadihadiana. Hatreto aloha andrasana ny vokatra izay fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminana izay ka ahafantarana izay tena zava-misy marina manoloana io tranga mampikorotan-tsaina iny anivo ny fiarahamonina io. Ny teny anivo ny antenimieram-pirenena Androany ny volavolan-dalàna mahakasika ny fidiran'ny fanjakana malagasy ho isan'ny mpampiasa vola anatin'ny vondrona neo amin'ny fanatanterahana nitetika sasahofika ho Anosibeanala natao izany ho fanaraha-maso sy andraisan'ny fanjakana anjara amin'ny fitantanana ny fametrahana ny todrano hamokatra herinaratra izay anampy amin'ny famatsiana ny herinaratra ho an'ny RIA na ny réseau interconnecté d'Antananarivo ihany koa. Abraham Randriamanana. Nandalo teny anivon'ny antenimieram-pirenena Androany ny volavolan-dalàna mikasika ny fampidirana ny fanjakana malagasy ho isan'ny aksionera anatin'ny vondrona NEO izay manatanteraka ny tetikasa sahofika. Tetikasa izay natao fametrahana tohadrano amin'ireny ranon'ny Oniva ao amin'ny faritra Vakinankaratra sy ny tobi-pamokarana herinaratra ao amin'ny faritra Loatramangoro. Hamokatra herinaratra manodidina ny 250 megawatt izay mahatratra 590 gigawattheure isan'ny taona ny tetikasa sahofika izay amatsin'ny réseau interconnecté d'Antananarivo raha ny fanazavana. Ny herinaratra izay vokarina ao amin'ny tetikasa sahofika dia hoentina miditra ao anatin'ilay tambazotra herinaratra RIA misy ny réseau interconnecté any Antananarivo amintsika eto Antananarivo zao zany izay amintsika amin'teny zao izy mahatongatra ny Moramanga mahatongatra Tsirabe miala vao amin'ny tobi-pamokarana io zany dia misy andrin-jiro lehibe zany mitatitra izany herinaratra izay vokatra zany makeo Antany Fotsy. Rehefa eo Antany Fotsy indray izy dia misy an'ilay tetikasa anankiray atsotsika hoe Pristème 2 zany izay mampifandray any Antananarivo sy Antsirabe. Rehefa eo Antany Fotsy zany izy dia mahazo an'io
io tambazotra lehibe iray io dia mamatsy anazy any Antananarivo iray manontolo zany. Ahatra 5 taona ny asa fanamboarana tafiditra anatin'ny tetikasa Sahofika. Miroso kelikely ankilan'ny asa fanomanana toy ny fanamboaran-dalana sy ny famindrana toerana ireo mponina tafiditra anatin'ny toerana ametrahana ny fototra-vitrasa. Laha ny tena nivon'ny antenimieram-pirenena Androany ny volavolan-dalàna any amin'ny fidiran'ny fanjakana malagasy ho isan'ny mpampiasa vola eo anivon'ny vondrona Neo na ny nouvelle énergie hydroélectrique de l'ONIV manao ny tetikasa Sahofika. Tanjona amin'izany ny fandraisana anjaran'ny fanjakana amin'ny fanarahamaso sy ny fanarahana amin'ny antsipiriny ny fanatanterahana ny tetikasa. Anisan'ny projet izay efa novotaina fa nahatsaraina zany io volavolan-dalàna io. Nisy fanotsiana kely izy io satria ny resaka prix sy ny maro hafa dia nahitsy tao anatin'izy io. Mbola ngeza no andekaleka zany ty projet Sahofika izay eo amin'ny district Anantanifotsy ty Amantsy Antananarivo sy Antsirabe iray manontolo. Hitantsika amin'izany fa hiatsara ny famokarana énergie eto Madagasikara ary zay moa no lazaiko tao anatin'ny fandraisam-pitenenana teo hoe mba hisy amin'izay ilay ataontsika hoe style de bouclage izay mitovy amin'ny any Europe reny, mitovy amin'ny any Italia sy France ary Espagne satria raha misy tapaka amin'izy ireo dia mifanampy ireo. Mitovy amin'izay ihany koa io prix time izay voaka tsy ho ela io ihany koa rehefa andalana manao azy. Mitentina 30 tapitrisa euro mipetra-bola ho an'ny fanjakana malagasy izay voafaritra ity volavolan-dalana ity anatin'ny vondrona Neo. Anomboka ny volana Mei taona 2024 farafatarany ny fanombohan'ny asa fanamboarana ireo fototra-vitrasa. Tafiditra anatin'ny tetikasa Sahofika raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny famatsiana herinaratra ny tetikasa saingim-bola ho amin'ny taona 2024 izany ny fanombohany. Efa miandry ihany anatin'izay dia andrasana amin'izao fotoana ny fandraisana ny fanapahan-kevitra farany mahakasika ny fametrahana ny viditsolika taorian'ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hoy ny minisitry ny angovo sy ny akoranafo tamin'ity androany ity hivoaka amin'ny fomba ofisialy ary ho fantatra afaka andro vitsy araka izany ny ho fiakarany viditsolika eto Madagasikara raha ny fanazavana. Tako hoe efa kaikay ny ligne d'arrivée angamantsika. Efa nisy fifampiresahana tamin'ny pétrolier, efa nisy réunion restreinte niarahana tamin'ny président sy ny premier ministre sy ny MEF sy ny tompon'andraikitra amin'izany rehetrany. Efa tokony misy décision ho raisina afaka andro vitsivitsy eo angamany mety ho fantatritsika izy fa efa presque masaka n'andro zay fa ny fotoana amoahana anazy sy ny décision finale sisa no mandrasa tatana kely. Lafomba vao hafa kosa indray dia isany ahitana kolikoly avoleta raha ny fanadiadiana sehatra ny fitrandrahana ka nanaovandreo fikambanana miady amin'ny kolikoly fanairana izay no nivotra nandritra ny fampafantarana ny andininy fahafolo ny gazety boky Trandraka Baimal. Fanadiadiana izay niompana betsaka tamin'ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana. Nela Raina Fisong. Iray ahitana ny resaka kolikoly ihany koa ny sehatry ny tontolo iainana raha ny fanadihadiana izay natao. Androany nampahafantarina teo amin'ny UCM ny andiany fahafolo amin'ny gazety boky Trandraka Baimal. Fanadihadiana izay niompana betsaka amin'ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Tanty indray mandeha ity dia nisafidianay satria mifanaraka amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ny 5 Jona ny miompana bebe kokoa amin'izay hoe resaka ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatry ny tontolo iainana izay amin'ny lafiny anankiroa dia ny resaka fitrandrahana arenakibon'ny tany sy ny resaka jona. Reo zany satria rehefa miresaka tontolo iainana antsika dia miresaka olona ihany koa satria ny olona no tena mampiasa an'ilay service écologique raisintsika avy amin'ny tontolo iainana. Tao anatin'ireo fanadihadian'ireo dia misy ny exploitation aurifère any Betsika, misy ny momba ny safira ao Ilakaka, misy ny momba ny concombre de mer any amin'ny faritry Menabe, misy ihany koa ny resaka graphite ao Brickaville. Isan'ny adivan'ireo mpisehatra miady amin'ny kolikoly ny fiarovana ireo lanceur d'alerte na ireo olon-tsotra milaza vaovao sy mitoroka ny resaka kolikoly. Antony maro ireo olona namony endry efa nilaza ny zavatra mitranga. Eo amin'ilay resaka safira zao ohatra dia hita hoe misy fifanarahana ataon'ireo opérateur vahiny zany izay maka an'ilay vato. Misy fifanarahana ataony zany amin'ireo mpitrandraka madinika ary tsy tafiditra anatin'ilay fifanarahana ny tanàna. Any ny commune lasa ohatra raha misy ristourna tokony ho azony dia
tsy mandalo eo aminy le izy. Eo koa misy hoe misy hoe raha ohatra ka tokony déclarer x gramme izy dia ambany kokoa noho izay ny déclareny. Na koa hoe tena tsy ambanin'ny tany mihitsy zany le transaction e tsy hitanao hoe tsy ivelana koa hoe misy an'le zavatra mitranga. Ankoatran'izay koa dia tsapa teo anatin'io hoe misy en sécurité mavesatra be ilay izy. Isan'ny olona izay nanontanianay nandritra n'ilay investigation zao roa volana tao aorian'ilay nahatongavanay teo izy dia nisy nitifitra. Efa misy ihany hoy ny teo anivon'ny Transparency International ny fandraisana andraikitra ataony ireo atompona andraikitra isan-tokony manoloana ny tatitra izay ataon'izy ireo saingy mbola maro ny ezaka mila apetraka amin'ny famongorana ny kolikoly eto Madagasikara. Isitaka kely anaty doka vetivety ny zava-misy mahakasika ny fitsarana miaramila izay niteraka resabe indrindra tao amin'ny tambazotra an-tserasera tato ato ny mahakasika ny toy ny famonoana ny filohan'ny VOI tany Mangarivotra aloatra mangorona nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly rehefa avy eo no anaranao ny Antsiprianjay. Salama, balika. Homme 120 plus. Bah, j'avais. Homme 120 plus. Homme 120 plus. Verrouillé. Homme 120 plus, ya. Détecteur de mouvement. Vaovao be, balika homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro, jiro antona efatra lehibe, miampy jiro ray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetsehana. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay aingana. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no aviko. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Mamerina ny araba tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ny ity alina ity. Isantarantsika izany olona maro anatin'ny faritra efatra no andalovan'ny karavanina medikala amin'ny faritra Atsinanana ny karavanina izay efa nanomboka tao manjakandriana tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana maro no hita amin'izay io ihany koa ny fanintanana mahakasika ny ady amin'ny herisetra ho hita mandrindra izay ihany koa ny fanaovana fitiliana mammografia sy ny radiografia izay ny lavidy ny fanaovana azy nela Ranevson. Ny tao amin'ny distrikany Manjakandriana no nisitraka voalohany karavana medikal izay anolotra tolotra ara-pahasalamana maro sy maimaim-poana arahana fanentahana mikasika ny ady amin'ny herisetra izay miazo ny faritra Antsinanana. Aorian'izao hiazo any Abrikavilla indray ny karavana medikal izay vao hiazo ny faritra Analanjirovo. Ka manodidina ny 504 isaky ny faritra no olona vinavinaina isitraka ny tolotra ara-pahasalamana. Anamevana ny fahasahitrana ny vahoaka manana olana ara-pahasalamana no isan'ny tanjon'izao hetsika izao raha ny fanazavana. Maro araka izany ny tolotra ara-pahasalamana izay ho hita amin'izany. Izay hoentina mandeha makany amin'ny aksa Atsinanana mandra-pahatonga any amin'ny région Analanjirovo ary ny zavatra lehibe ao anatin'izy io dia ny fitondrana tolotra ara-pahasalamana izay amin'ny fotoana mahazatra tsy ahafahan'ny olona misitraka an'izany noho ny amin'ny antony maro samihafa isan'izany amin'ny vidiny dia izay nisany anankiray tena mandeha makany. Hoentina midina manaraka an'io caravane mobile io amin'ity taon'ity izany caravane médical ny radiografie mobile sy ny fanaovana mammografia. Reto Antananarivo ianao no manao anazy dia eo amin'ny 30 à 35 000 ariary eo zao no manao radio anatratra fitarafana atratra. Aorian'ny fitiliana atao toy ny radiografia hitondra ny valin'ny fitiliana ny amin'ireo mpitsabo nandray azy ireo marary raha ny fanazavan'ireo mpitsabo. Io zany ny sapana fitarafana mobile izay ministera amin'ny fahasalamana rery ihany no manana anazy hatreto. Dia ny zavatra tarafana ato tarafana daholo ny vatana rehetrarehetra, taratra ny lohatsika, taratra ny tratra, taratra ny kibo, ny tanana, ny tongotra. Fa ny vehivavy bevoka ihany moa zany tsy jerentsika ato satria rayon X no ampiasay.
dia anankiroa izay miasa ato. Ny anankiray ny manipulateur manipule an'ity machine ity satria miditra ato le olona dia tazana eto dia ny manipulateur manipule anazy. Amafisina ihany koa ny fitiliana sy ny fandraisana an-tanana ny tranga ny tsy fanjari-tsakafo, ny ady amin'ny havalana aretina COVID-19, ny ady amin'ny VIH/SIDA, ny fitsaboana ny nify sy ny atovava ary ny fametahana solonify. Ary tsy adino ihany koa ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny fanaovana ireo vaksiny mialohan'ny faheritaonan'ny zaza, ny fisafona ho an'ny vehivavy bevoka, ny fandrindram-piterahana sy ny fitiliana ny homamiada ny vozan'ny tranon-draza. Lafima vao afa kosa indray dia nanatanteraka fambolena hazo cerisier japonais tetsy amin'ny zaridaina Ambojatovo androany ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny masovo japonais miasa sy monina eto Madagasikara. Ho fanamariana ny 70 taona ny fiarah-miasa ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana japonais amin'ity taona ity no antony famboleka hazo raha ny fanazavana fity nokolona. Anisan'ny azo manamarika ny firenena japonais ny cerisier. Ho fanamariana amin'ny 70 taona ny arah-miasa amin'ny fanjakana malagasy sy fanjakana japonais no antony ity fambolena hazo ny arahan'ny rotota ity raha ny fanazavana. Nanomboka tamin'ny taona 2017 ny fanjakana japonais no niara-niasa tamin'ny firenena malagasy. Maro ireo tetikasa ny arah-niasa tao anatin'izay 70 taona izay, na ara-diplomatika na ara-ekonomika. Raha ho an'ny komina Antananarivo renivohitra manokana, fanampiana amin'ny resaka fako no ny arahana natao tao anatin'izay roa taona izay. Taona ny fifandraisan'ny japonais sy ny malagasy zao dia fifaliana tokoa satria fanomezana nomena ny ambassadeur any Japon reto zanaka cerisier reto izay napetraka teto Ambojatovo ary ny sasany ho ataontsika any Nosy. Efa misy iray moa eo izay efa napetaka fa tena hoe atao symbole ny rahanay androany mamboly an'ity cerisier du Japon ity. Nandritra ny 70 taona aloha be ihany no fifandraisany tamin'ny malagasy. Nandritra n'izay roa taona izay niaraka tamin'ny commune Antananarivo be ny zavatra natao. Anisan'izany ny fanampina amin'io resaka fako io fa ny tena ho hita alohan'ny faran'ny taona zao dia ny fanavaozana ny fanarenana ny bibliothèque municipale antsika izay ho avaozona tanteraka ary mino afa alohan'ny faran'ny taona ho vita tanteraka le izy. Tetsy amin'ny zaridaina any Ambojatovo izay niarahany ben'ny tanàna mivady sy ny masoivon'ny Japon eto Madagasikara no nanantanterahana ny fambolena-kazo androany. Maro ireo tetikasa mbola ho avy arahan'ny rotota raha ny fanazavana. Ny azo novankolakana hone ny tany naniriny no tsara ho abolana malagasy milaza ny mazava-dehibe ny fanabeazana sy ny famolavolana olom-pirenena tompona ndraikitra izay fa tafiditra ao anatin'izay ny fitsarana miaramila. Fanentanana sy fikarakarana ny fitsarana miaramila no ataony eo anivon'ny fitaliava mipatitra ny fanompo-pirenena sy fiandry fa tsy fampidirana amponja hoy izy ireo nandritra ny valandresaka nataony moa tamin'ity androany ity. Ireo manao osoka amin'ny taratasy no andraisana fepetra ary alefa vetrany any amin'ny fitsarana sy ireo tompona ndraikitra isantsokajiny ireo navita fitsarana miaramila izay efa mananika ny ray tapitrisa tao anatiny 3 volana. Tsy marina ny resaka mihely teny amin'ny tambazotra serasera fa ampidirina amponja ireo fa tsy manao ny fitsarana miaramila hoy ny tompona ndraikitra teo anivon'ny fitaleavan'ny fampo-pirenena sy ny fiandry. Tsy mbola misy ny nahiditra amponja ankoatra ireo nanao ny osika amin'ny taratasy nahavitana fitsarana miaramila hoy izy. Misy na iray akory teto afaka mijoro izay te hijoro rehetra tsy nisy olona mbola nitaritana teo anivona fitsarana akory. Lalàna no mipetraka fa ny DCNGR tsy nanasazy na iza teto. Ny zavatra nataonay dia ireo rehetra izay nanao osika dia natolotra ny teo anivon'ny mpahay lalàna hoe reto nanao osika. Eto dia miteny amintsika ny hoe ireo olona zavatra hitako mamaky any amin'ny tambazotra tserasera hoe aoka mba zavatra marina no soatana. Raha ho asehoko anareo zao ny zavatra treo hoe mitranga teto amina osika mbola misy repoblika demokratika malagasy any ao. Ahoana moa nanekenao an'izany? Trika ny repoblika hafa. Ho asehoko anareo izy ho alainareo sary.
Efa voafaritra ao anatin'ny didito volana laharana fa 7 ohatraohatra roa ny volana anaovana ny fitsarana miaramila izay atao fa manomboka ny voalohan'ny volana Jolay hatramin'ny faraiky amby 30 ny volana Oktobra ka eto amin'ny faritra Analamanga no anombohana izany. Efa misy ny lama manokana napetraka manoloana ireo izay tsy navita ny fitsarana miaramila raha ny fanazavana. Volana Jolay hatramin'ny faraiky amby 30 ny volana Oktobra dia mifanaraka amin'ny tetiandro fitaovana fitsarana miaramila. Ny voalohan'ny volana Novambra hatramin'ny faraiky amby 30 ny volana Desambra dia ireo rehetra izay noho ny antony maro samihafa tsy afaka niatrika ny fitaovam-pitsarana miaramila dia manatona ny ao amin'ny biro fiarovana misy azy manoratra ny anarany ary manazava ny antony izay tsy niatreny izay fitsarana miaramila izay. Izay ny voasoratra ao anatin'ity lalàna ity izay le atao hoe OMI amin'ny révision na OMI amin'ny recensement amin'ny teny frantsay izay. Ny tsy fananana karatra maitso izay manamarina ny fahavitan'ny fitsarana miaramila sy azahoana ny taratasy certificat de position militaire izay tena ilaina rehefa manao ny fanadina-panjakana. Raha ny vokatra azo tamin'ny taona 2024 dia zatovolahy miisa 417 no navita ny fitsarana miaramila ary 497 kosa ny navita izany ho an'ny zatovavy. Tao anatin'ny 3 taona mananika ny iray tapitrisa ireo zatovolahy sy vavy navita ny fitsarana miaramila ary entanina hatrany ireo zatovolahy sy vavy anatin'ny 9 taona hatramin'ny 30 taona hamonjy ireo toerana voatokana anaovana ny fitsarana miaramila. Karapanondrom-pirenena ihany no ilaina mandritra izany ary maimaim-pona tsy andoavam-bola ny fanaovana izany sy ny fahazahoana ny akaratra maitso. Ny tao amin'ny commune Larbi district ny Manjakandriana ny fanaovana ny didipotra fahobe tanterahany antoko malagasy miara-miainga hetsika izay tafiditra ao anatiny tambelina ndraikitra ho an'ny vahoaka onona saina. Noho ny fahasarotan'ny fiainana ny fiakaram-bity n'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro anaty fahasahiranana ny vahoaka malagasy ho fitsinjovana azy ireo indrindra no antony anatanterahany ny antoko malagasy miara-miainga ny hetsika ara-tsosialy ny didipoitra fahobe. Sahirana be mihitsy zany amin'ny lafin'ny aniny lafin'ny fitadiavana dia tsy maintsy hoe ohatr'izao le fomba fiainany le fiam-piainana mihitsy zany no lasa hoe tsisy vola mihitra ny olona ohatr'izao dia tsy maintsy miaina amin'izao zany. Mety tsy takatra ny raha ny privé fa za raha misy mba hoe olona ohatr'izao zany manao dokotera manao ohatr'izao manao maimai-pony ho an'ny ankizy kely. Misaotra indrindra ho an'ny mpikarakara zany dia misaotra ny commune koa manao an'ilay izy. Kina sahirakirana mihitsy hoe tia ambanivohitra amin'izao andro zao amin'ny fanomanana didipotra eny efa lamina ihany satria noho ny aminareo nanome fahasoavana maimai-pona anatanterahana izao didipotra izao dia mankasitraka anareo izay satria sahirakirana ihany izay manko eo amin'ny fanomanana anazy kanefa noho ny anareo dia nahafinaritra sady nanome asa soa anay ianareo dia mahefa be amin'ny asa soa izay ataonareo. Ny hevitra le forazaza dia mahalala tsy vita forazaza dia mbola vehivavy fa rehefa vita forazaza izy dia lehilahy izy manomboka hatrany. Ny fomba finanana azy dia raha atelina miaraka amin'ny akondro raha ny zaza natao asoavana forazaza ohatr'izay zay dia efa be da be ny lampo efa misy amabolony mahery satria za zao valodrafy. Misy mpiany vahoaka noho izao hetsika izao hoy ny ben'ny tanàna na Larbi. Tena fahasaranan'ny olona amin'izao fotoana izao satria fantatra tokoa raha ohatra hoe ny fianakaviana anankiray miaka dokotera dia hita tokoa ny fahalafosan'izany dia nisy an'ity didipotra fahobe ity dia amafahobe azy zay dia tena hoe mahafaka fahasarana ary indrindrandrindra zany hoe tamin'ny heritaona nanao ny MMM teo dia tamin'ity indray dia hita mihitsy hoe miara-miasa. Manana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka amin'ny mahantoko velona azy ny antoko malagasy miara-miainga. Ny antony anatanterahana izao didipotra fahobe zao dia ny voalohany aloha mahatsapa zany ny antoko malagasy miara-miainga miaraka amin'ny député Manjakandriana fa sahirana amin'ny vahoaka dia ho fanalana fahasiarana amin'ny vahoaka ny antony voalohany indrindra. Ny faharoa dia tamberina ndraikitra eo amin'ireo olom-boafidy izay mipaka avy hatrany aty amin'ny sosialim-bahoaka. Ny sivana ho an'ny didipotra fahobe dia tsy misy fa ny commune 5 eto amin'ny district Manjakandriana dia nanatanterahana izany avokoa
izay rehetra volona anatanteraka izany tompoko. Ia satatra mbavarany ihany zao maletsa be mbola ho avy dia commune faefatra zao nanaovana azy teto Alarobia dia nietsika zany ito foana hatrany volana ho any dia izy foana didipotra faobe izay tanterahany toko malagasy miara-miainga tsy eto amin'ny distrika Manjakandriana ihany fa eraky ny distrika ao Avaradrano, Atsimondrano, distrikana Ambohidratrimo, distrika aty amin'ny Tsorbe. Itoy ny fitetezana ireo commune anatanterahana ny didipoitra faobe raha ny fanazavana ary isy ihany koa ny hetsika ara-sosialy ho tanterahana ho fanampina ny vahoaka malagasy. Toy ny famonoana tamin'ny fomba feno abibiana ny filohany veo ho hita ny mangarivotra faritra loatra Mangoro. Andian'olona avy any amin'ny Fokotany Vohitsarasina distrika Andramasina no namonina faty ny filohany veo imialo avy eo Akazondany commune Mangarivotra ny farany herinandro teo. Raha ny fitantarany zanany nofandriany ity lehilahy 70 taona ity ary nitarika ny famonoana azy zay avy eo amitaky ny Anasazindro na Vandoza ankilany fianakaviana ny Arambona. Lanatsiny ho an'izay mety ho tohina ny sary anatin'izay. Mikasika ny tranga famonoana lehilahy 70 taona tany amin'ny faritra loatra Mangoro. Famandriana no nitarika ny fahafatesany ity raim-pianakaviana ity Tompokilahira Kotoarso Henri filohan'ny VOI mialo avy ao Akazondany commune Mangarivotra raha ny fitantarany zanany sy ireo nilaza fa nanatry maso. Andolaka misy andro teny io zany tamin'ny DGM dia nafaran'le randrina filopokon'olona nanjoma le Tompokilahira na tonga anazy hiakatra teny. Rehefa tonga teny izy dia za tonga teny zany hoe nda hividy fanafodin-janako na tongavako teny dia niona teny izay mianaka. Dia io zay maka izay lao izy za hividy fanafodina kizy aho fa dia en forme le zanako. Io zay za lesy nafarany filopokon'olona ranjoma ety hoe misy fotoananay zavatra ao alamina dia zay na tongavako. Dia raha afaka kelikely ny dia amizay automobile le diarainy andaonao manaraka anay dia ozy raha Tompokilahira hoe entinareo hoe sa dia ho any Fokotany dia amin'ny taratasy ary nitondranareo anahy dia tsisy fa tsy maintsy manaraka anay ao dia nentiny zalahy teriseta foany dia miaraka amin'ny apahana fokon'olona vitsivitsy mitondra anazy any Fokotany. Dia ny sasany amin'ny mitondra kobay moa ny sasany mitondra antsy be. Dia ateo nitako farany dia za lasa nody niaty any vady aman-janany sy vatandro aminay dia nanaraka vato ary zay dia tsy hitanay. Nitakinay tompoko dia mbo le mpanao le rasy rehetra reo zany mbo mendrika anazy na andray sazy any amin'ny enjehany lalàna raha ohatra ka hoe misy zavatra tsy mety ataony. Ny ampitson'io fampiatsoana io ary ny fanazavana trano dia vatana mangatsiaka izay no sarasaraina sisa no hita ny fianakaviana. Manoloana io mitaky ny anasaziana ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana ny fianakaviana. Tsy ahivina ampolon'ireo nitolo-batana nilaza ho nandray anjara tamin'ny famonoana ity raim-pianakaviana ity. Tohizantsika ao anatin'izay tranga mpiara-monina izay hatrany dalo raika amby 70 taona no maty nandritra ny fifandonana tampitandro ny filaminana ny enina jona lasa teo. Anisany raindany amin'ny fanafiana amin'ny tambasy alatrombo lehilahy efa nigadra ihany koa izy raha ny fanazavany ny Vondrotobo-paritra Imerina Central nanao ny fanadiadiana makasika ny asandalo tany amin'ny distrika ny Manjakandriana. Fity nokolona. Efa mpamerikeloka amin'ny fanafiana sy asandalo ity maty lava mpitandro ny filaminana ity. Fantatra amin'ny solona anarana hoe Tongoby ity farany izay mpanao asa ratsy any amin'ny distrika Ambohidratrimo. Anisan'ny voaroroy tamin'ny asa ratsy maro samihafa ity dalo ity. Anisany amin'izany ny fanafiana amin'ny tambasy tamin'ny 7 Mey lasa teo. Tao Ankidoandohany distrika Ambohidratrimo niarahana tamin'ny dalo ampolony sy alatrombo tamin'ny 17 Mey sy ny voalohany volana Jona lasa teo. Raha ny fanazavana tao anatin'ny fifandonan'ireo dalo sy teo amin'ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny Vondrotobo-paritra Imerina Central no nalavan'ny Tongoby. Efa voasambotra tamin'ny 15 volana Jona ity farany ka vela-pandrika mba azahoana ireo namany noho ny atombohan'ny fifandonana teo amin'ny Rontota. Androany fa 9 Jona taona 2024 dia nisy ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny Zandary avy eo amin'ny zanatobo-paritra Ambohimanarivo atao anatin'ny Vondrotobo-paritra Imerina Central tamina andiana dalo izay mpangala tromby sy mpanao fanafiana amin'ny tampiadina efa malaza sy raindany aty amin'ny distrika Manjakandriana sy ao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo. Misy ny ray amin'izy ireo moa no lavo ary basy vita gasy ray
sy balana ampiasain'izy ireo nandritra ny fifandonana no azony Zandary. Amin'ny distrika amin'ny Fanolobodorindrina, ny distrika ny Manjakandriana sy ny distrika ny Ambohidratrimo dia rehefa manao asa ratsy aty amin'ny distrika ny Manjakandriana izy ireo matetika dia mifindra any amin'ny distrika ny Ambohidratrimo no miafina. Ary rehefa manao ihany koa izy asa ratsy any amin'ny distrika ny Ambohidratrimo dia mifindra makaty amin'ny distrika ny Manjakandriana matetika miafina. Ka misy ny fiarah-miasa matotra eo amin'ny vondrotobo-paritra Ambohidratrimo sy ny vondrotobo-paritra Imerina Central ka ny fanome vaovao no nahafantatra ny toerana misy ireo jiolahy ireo. Ankilany koa tao anatin'ny fanadihadiana no nahitana ireo basy vita gasy teny amin'ny olon-dratsy. Mbola mitony fanadihadiana amin'ny fanenjehana ireo dahalo hafa ao amin'ny distrika ny Manjakandriana sy Ambohidratrimo. Maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray maro ny fipetranapetraka ety misoroka ny fianaky ny Covid-19 ny Songainy any an-toerana izay nanomboka ny ala tamin'ny fihibohana taorian'ny fianaky ny Covid-19 isan'izany tsy maintsy anaovana test PCR isaky ny 2 andro. Taorian'ny fihibohana nandritra ny 2 volana tany Shanghai, nanomboka ny fiandohan'ny volana Jona teo no niverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Na tsy mihiboka intsony aza anefa mbola entitra ny fanarahana ireo fepetra saka ny soroana ny fiparihan'ny Covid-19 indray. Saika isaky ny 2 andro no manatontosany test PCR ny mponina. Toerana maro ihany koa no manohy mihiboka noho ny fisiana tranga. Tsy maintsy mitoka monina trany ankilany ireo vao marina fa tratran'ny Covid-19. Noho ny fanamafisan'ny fepetra, maro tamin'ny mponina no nanao fihetsiketsehana noho ny fanakanana azy ireo tsy hody any amin'ny toeram-ponenany. Miteraka fahasorenana ho an'ny maro ihany koa ny fanamafisan'ny fepetra io noho ny fandanimpotoana betsaka teraky ny filaharana amin'ny fanaovana fitiliana ohatra. Tapitra treto ihany koa ny fotoana iarahako aminao amin'ity alina ity naizanaiza misy anao ampitiavana sy ampifaliana trano no hitondrako ny teny fisaorana ho anao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.